Avec 2 milliards d'utilisateurs, YouTube no deuxième plateforme sociale zay tena hoe populaire indrindra aorinan'ny Facebook. Isan'andro efa 1 milliard de vidéos consultées sur YouTube, zany hoe avy dimieny mihoatra raha ampitahaina amin'ny sur Netflix. Amiko YouTube tena hoe plateforme ahafahanao migérer visibilité sy notoriété raha ohatra ho an'izay hoe manao contenu dia tafiditra ao anatin'izay ny orinasa. Dia arao tsara ty vidéo ty fa ho resahako ato hoe ahoana ny fomba atao mba hampiasana ny plateforme io ho outil marketing matanjaka ho an'ny orinasanao. Miarabanao tonga soa eto amin'ny vidéo mania natenaina ny anarako. Eto iresaka mahakasika ny marketing sy ny vidéo satria resy lahatra hoe reo compétence roa reo no ilaina raha ohatra ka hoe te hampitombo visibilité ianao sy te hiattirer client ianao. Raha intéressé amin'izay ianao na hoe liana amin'izay dia ataovy reto zavatra reto. Voalohany indrindra manao abonnement dia activeo ny cloche-na notification amin'izay ianao maharaka ny vidéo rehetrarehetra avoaka. Faharoa manaraka an'izay manana cadeau anao. Jereo ao amin'ny description misy soratra hoe comment ça créer des vidéos qui vendent sans dépenser une fortune. Dia misy lien akaiky eo dia tsindrio lien io dia azonao le cadeau. Guide nataoko izy io mba ahafahanao manomboka manao vidéo sady fa indrindrindra mametraka stratégie de vidéo marketing ho amin'ny secteur anao. Mba ahafahanao tena mitrandraka tsara ny potentiel ny YouTube raha ohatra hoe orinasa ianao dia mila fantatrao hoe ahoana ny fomba fampiasan'ny olona azy. En gros misy roa ny profil d'utilisateur sur YouTube. Voalohany izy na mitady information sy mitady solution précis ho ana problème précis na izy miala voly. Dia ny malina antsika eto dia le tranga voalohany hoe mitady solution ny olona. Amin'izao fotoana izao YouTube no deuxième moteur de recherche ao aorianan'ny Google. Fa maninona? Voalohany indrindra YouTube dia powered by Google fa indrindra ihany koa hoe ny vidéo no efficace indrindra raha hoe hianatra. Dia tsy vaovao aminao angamba ty information ty hoe YouTube no plateforme dédiée ho ana vidéo. Fa inona ny ifandraisan'izay amin'ny orinasa? Ny olona zao me manana réflexe hitady solution sur YouTube, peu importe ny domaine. Dia ny orinasanao amin'izay manana intérêt ho apporteur de solution ho an'ny olona io eo amin'ilay plateforme. Ohatra ny teo aloha ihany tamin'ny alalan'ny blog dia ilaina amin'izao ny manana solution en vidéo sur YouTube. Ny tombony raha sur YouTube dia mbola vitsy ny orinasa indrindra raha eto Madagasikara no hoe miditra ao anatin'ny plateforme io sy manao an'ireny vidéo ireny. Midika zany fa afaka tsara mihitsy hoe ianao no voalohany mitondra an'ilay solution amin'ny secteur anao. Dia raha pertinent ny solution ho proposenao dia boostana visibilité sy notoriété be zay ho an'ny orinasanao. Ohatra zao hoe Inet Investissement orinasa iray izy io manana chaîne sur YouTube mazava ny hoe fomba maro samihafa afaka anaovanao investissement. Résultat plus de vues en vidéo fa indrindra mipetraka ho azy ilay statut d'expert. Et c'est idéal pour attirer les nouveaux prospects mba hampahafantarana ny offre-n'ilay orinasa. Dia mety mandalo ao an-tsainao ty hoe inona avy ireo fanontaniana fapetraka ny olona ao amin'ny secteur anao. Dia ireto misy fomba ahafahanao mamantatra an'izay. Voalohany indrindra sady malaza indrindra dia ilay site answerdepublic.com. Miditra ao amin'io site io ianao dia ampidirinao ao ny mot-clé mifandraika amin'ny domaine anao dia ho hitanao ao anatin'ny résultat ny question fapetraky ny olona matetika. Fa ny anankiray koa dia miditra en mode privé sur YouTube. Zany hoe ataonao en mode navigation privé izy dia soratanao en barre de recherche manomboka amin'ny question hoe comment sy ny mot-clé mifanarakaraka ao amin'ny domaine anao. Dia apotrany eo ny thème na sujet zay question fapetraky ny olona matetika. Dia mengy amin'io anao afaka manao vidéo spécifique. Ny tanjon'ny YouTube zany dia hoe ho point de contact sy point d'entrée ny olona rehetra zay mety tsy mbola mahafantatra anao ka ho tonga client anao avy eo. Ny usage manaraka ny YouTube dia ny mini-série. YouTube mantsy dia ohatrany hoe Netflix fa gratuit
dia ny ankamaroan'ny internaute sur YouTube dia mampiasa an'ilay plateforme ohatrany hoe télé. Manaraka chaîne ray ny olona noho ny contenu avoakany dia tiany ho hita zany na ny toy an'ilay contenu na ny évolution an'ilay chaîne. Dia mila manana fomba fijery zany ianao hoe YouTube dia ohatrany hoe tantara mitohy ho an'ny olona manaraka anao. Ohatra zao ty fandaharany ty hoe success stories izay ataony Corban Consulting TV. Karazana mini-série satria ny hotovizany dia hoe tantarana entrepreneur na personnalité publique izay ataoko hoe réussir nandalo parcours nandalo épreuve tao amin'ny fiainany. Dia ao izy mitantara ny vision-any ny réalité-any ny difficulté iainany dia arahany olona ilay izy satria ohatrany hoe aventure maromaro samihafa sy facette maro samihafa amin'ny resaka fandraharana. Dia ho an'ny orinasanao zany jereo hoe inona no tantara afaka zarainao ho an'ny mpanaraka anao. Ho anahy zao ny vécuako ny tantaraiko fa tohanako amina concept clé tiré d'un livre le izy ohatrany hoe tony vidéo tony. Ny tanjonao aorianan'ilay izy zany dia hoe sady de hainao manome inspiration fa manome divertissement ihany koa. En conclusion, YouTube tena hoe opportunité be ho an'ny orinasanao fa mila stratégie le izy. Zany hoe na pour informer na pour divertir na izy roa. Dia manana régularité zany hoe constance fa ireny anisan'ny facteur mahatonga ny olona hanaraka anao satria misy effet-na récence. Dia rehefa mipetraka izay rehetrarehetra izay dia lanceo amin'izay ny chaîne YouTube anao. Raha mila accompagnement ianao amin'ny fametrahana ny stratégie-na vidéo marketing anao dia aza misalasala mihitsy manantona anahy fa zay no mission-ako. Raha nanampy anao ty vidéo ty dia rasive réaction sy partageo dia amin'ny vidéo manaraka indray tsika miona fa mandrapatonga an'izay soyez visible, soyez mémorable.